ny tokantranotsika tsirairay avy izay manaraka an'izao live izao dia miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaramahery Jesosy Kristy tompony tenako ny amin'izao fotoana izao hiaraka eto indray tsika manasa anao mba hiaraka aminay tsirairay avy indray ao anatin'izao fotoana izao indray ato anatin'ity live ity mba manasa anao hatrany mba ho tena ho apisako indray ny asa amanjaranao fa hifantoka tanteraka ao anatin'izao fotoana izao indray ianao anatsika ny tompo anaraka izao live izao hatramin'ny farany manasa anao amin'ny foko manontolo mba tsy ho varim-baliana ianao any amin'ny toerana sy ny tokantrano izay misy ianao any fa mba ho vonona ianao ary hanasa an'ireo rahalasy ranabavy, hanasa an'ireo raitapo aminao ianao hanasa an'ireo ankohonana ao an-tranonao ianao anaraka izao live izao dia mbola manasa anao hatrany manentana anao hatrany ihany koa ny tenako mba hiparitazy an'izao live izao mba nisy klika ao anatiny mba nisy j'aime ao anatin'ny pejitsika mba ho maro ny olona fantatra sy maro ny olona ahita izao live izao indray mba ho tena hiparitaka izao live izao ka mba ho maro ny olona handray zavatra avy amin'ny tompo dia miaraka hanomboka amin'ny fotoana ary sika dia eto ny tenako dia mankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana sy ny famindrampony ny amin'ny fitiavany lehibe izay mbola omeny antsika tsirairay avy tsato izao andro an'izy indray tsato izao ora sy fotoana izao indray ahafahana manatanteraka izao live izao dia eto koa dia mbola mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra izay ray aman-dreny taiza ray aman-dreny manome lalana ahafahana manatanteraka izao live izao dia isaorana indrindra ianareo tompoko satria mampandroso anay ao anatin'izao asa fanompony izao ao anatin'izao fanatanterahana live izao dia mampandroso anay tokoa ianareo koa misaotra indrindra tompo amin'ny alalana izay omenareo anay dia mankasitraka sy midera ny anaran'Andriamanitra hatrany dia hiaraka hanomboka ny fotoantsika dia hiaraka maka tenin'Andriamanitra izay fetim-boantsika ao anatin'ity live ity dia tenin'Andriamanitra ho vakiantsika dia hitantsika ao anatin'ny salamo fa 9:100 andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo dia ho vakiantsika amin'ny anaramahery Jesosy izany mialohan'ny atomboantsika fotoana dia amin'ny anaran'i Jesosy ny amakina an'izany tenin'Andriamanitra izany sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra eny izay tsy manao ratsy fa mandeha araka ny lalany ianao namoaka ny didinao mba ho tandremana tsara engany ka ho tafatoetra ny lalako hitandremako ny didinao dia tsy menatra aho raha mandinika ny didinao rehetra hideranao amin'ny hitsipo aho amin'ny anarako ny fitsipika marina ny didinao no hitandremako aza dia mahafoy ahy ianao amen izay tenin'Andriamanitra izay metintsika hiatombohana ao anatin'izao fotoana izao koa manasa anao hatrany mba tena hifantoka tanteraka ao anatin'izao fotoana izao ianao mba ho tena handray zavatra avy amin'ny alalan'izao live izao indray ianao avy amin'ny alalan'ny vavaka avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra avy amin'ny alalan'ny fampaherezana avy amin'ny alalan'ny hira fiderana izay hoentintsika eto indray amin'ity andro an'ity dia manasa anao hatrany mba tena hifantoka tanteraka ao anatin'izao fotoana izao dia hiaraka hanomboka amin'ny fotoana antsika ka hiaraka hivavaka tsika ao anatin'Andriamanitra hivavaka eo anatin'Andriamanitra ka hisaotra an'Andriamanitra dia mivavaka voalohany ataontsika dia hiaraka hisaotra an'Andriamanitra tsika mivavaka faharoa ataontsika dia hangataka ny fitarihan'Andriamanitra mba hitarika antsika tsirairay avy ao anatin'izao fotoana izao mivavaka fahatelo asandratsika ao anatin'ny tompo dia hifontsika ao anatin'Andriamanitra amin'ireo zavatra mety tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra mety vitantsika tsirairay avy dia mivavaka fahaefatra ataontsika dia hanapaka tsika ireo blokazy sakasakana mety ataon'ny devoly mety satria amin'izao fotoana izao dia mety tsy ho faly ny fanaratsy fa ho tanteraka eto indray ity live ity raha andeha izao live izao dia mety tsy ho faly ny fanaratsy ka ho diditsika amin'ny anaramahery Jesosy izany mba tsisy hanan-kery tsisy hanam-pahefana amin'izao fotoana izao dia asan-drato ny vavakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tokoa
Raha eo dia mbola misaotra sy midera mankalaza ny anaran'ny masina izahay. Raha notahianao sy novombinao, nomenao indray izao tombonandro sy fotoana izao indray izay Tompo, ahafahanay tsirairay avy tafahoana somatsara atao anatin'izao tambazotra izao indray izay Tompo, ahafahanay indray miray fo saina fa na eto anatrehanao indray Tompo manantanteraka izao live izao indray izay mankasitraka sy midera ny anaran'ny masina izay Tompo, ny amin'ny soa sy fitahiana fanambinana fiarovana mahagaga eny Tompo, fofinaina izay mbola omenao anay tsirairay avy dia mbola isaoranay sy ideranay ny anaran'ny masina izany Tompo, fa tsara taminay ianao Tompo, mbola misaotra anao hatrany izay Tompo, ny amin'ireo fiarovana mahagaga izay omenao anay, ny amin'ny fitahiana lehibe izay omenao anay tsirairay avy Tompo, indrindra indrindra Tompo amin'izao ora sy fotoana izao dia tena tsapanay fa tena fahasoavana lehibe ho anay tsirairay avy mbola menao anay izao fotoana izao indray Tompo, ahafahanay manantanteraka izao fotoana izao koa misaotra anao midera sy mankalaza ny anaran'ny masina izay fa tsara indrindra taminay ianao Tompo, maro be ny antony isaoranay ianao koa izany Tompo no hanandratanay tsirairay avy ny fisaorana eto anatrehanao satria tena tsara taminay tsirairay avy ianao Tompo, ankehitriny izay dia manantanteraka izao live izao dia mangataka aminao izay Tompo mba homban'ny fitarihanao mahagaga, homban'ny fitarihan'ny herinao, homban'ny fitarihan'ny ositra mahery avy aminao, homban'ny fitarihan'ny fanahy masonao mahery indray ny Tompo izao fotoana izao Tompo, mba tsy handehananay amin'ny herin'ny tenanay, fahaizanay sy ny fahalalànay Tompo, fa mba tena ilay fitarihana avy aminao, mba ianao mihitsy fanahy maso, mba ianao mihitsy Tompo ny ampiteny ny vavanay, mba ianao mihitsy no handrakotra fiainanay tsirairay avy Tompo, ka mba tena hifantoka tanteraka ao anatin'izao fotoana izao, mba tena ahafahanay tsirairay avy manantanteraka sy manatotosa indrindra sy andamina izao fotoana izao Tompo, mba ho tena ianao ny asa Tompo, fa izay dia fitaovana fotsiny ihany Tompo, ankehitriny izay amin'izao ora sy fotoana izao dia mifola eto anatrehanao izay Tompo, mamelany elokay, mamelanay tsirairay avy Tompo, ny amin'ireo zavatra maro mety tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao izay vitanay dia hifonanay hampanitreteny eto anatrehanao izany Tompo, mamindrafo aminay, mamelany elokay Tompo, maro ny zavatra mety tsy mifanaraka tamin'ny sitrapo, maro ny zavatra mety tsy nahafahanay tsirairay avy nifandray taminao koa izany Tompo, ny fonanay eto anatrehanao, mamelanay Tompo eto anatrehanao Tompo, dia mifona eto anatrehanao izay mangataka ny famindrapo, mangataka ny famelana avy aminao izay Tompo, mba tena ho diovinao, sasanao, esorinao aminay izany Tompo, izay hevitra nampisaraka anay taminao dia esory aminay izany Tompo, fa te hahita ny voninahitra izay, te hahita ny fanatrehanao izay, ary te handray hery vaovao, te handray hery, te handray fampahirezana vaovao avy aminao indray izay Tompo, amin'ity andro ity, aoka Tompo ianao hamanga ny tsirairay avy ianao, aoka ianao hanadio ny tsirairay avy, hanadio ny fo sy saina ny fanahy ny tsirairay avy ianao, mba hadio sy ho masina ka hiray tanteraka aminao ny tsirairay avy amin'izao ora sy fotoana izao, aoka Tompo mba ho fotoana miavaka ho an'ny tsirairay avy ity fotoana androany ity Tompo, mba handraisany ny tsirairay avy zavatra avy aminao indray satria zava-dehibe ho an'ny tsirairay avy ity fotoana ity, aoka Tompo tsisy hiala maina eto ny tsirairay avy, fa ny devoly sy ny fanahy ratsy kosa izay mitady hanelingelina izao fotoana izao, mitady ditondra ny tsirairay avy anatin'ny tsy fifatohana, fanahy ratsy eny amin'ny rivotra izay manalokaloka, pina sy tapahany amin'ny anara-mahery Jesosy izany, tsy hanapahefana, tsy hambinina, tsy hanapahefana amin'ny tsirairay avy izany, tsy hanakely eto amin'ity toerana ity, tsy hanakely amin'ny tsirairay avy any, fa aoka Tompo ny fanatrehan'ny voninahitrao mahery, fanatrehan'ny voninahitrao mahagaga Tompo, handrakotra fiainan'ny tsirairay avy, ka samy handray ny anjara soa avy aminao ny tsirairay avy amin'ity androany ity, dia voninahitra Tompo, dia atolotraianao, rakofanay amin'ny raha sarobidinao Tompo izao fotoana izao, mba tena ho tanteraka somatsara, mba ho lavorà somatsara, ary mba hiampitany amin'ny tsirairay avy izao fotoana izao, sy ny hery mivavaka, ny hery ny teninao, ary ny hery ny fampahirezana izay ho asandratra eto amin'ity androany ity, dia voninahitra Tompo, dera ny laza ny saotra dia atolotraianao amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy Tompo, hanaovanay sy handratanay izany vavaka ny saotra Tompo, aleloia, amen. Misy matoky aho fa tena niaraka nanandratra vavaka tamiko ianao tany amin'ny tokantrano izay misy anao tany, ary za manantena ary mino fa tena azo zavatra avy amin'ny Tompo ianao rehefa tena mifono manontolo no hideranao azy, rehefa tena mifono manontolo no hanandratanao vavaka, mbola toy hivavaka ihany sika, mbola tena ho tsy avelatsika hangatsiatsika mihitsy izao fotoana izao, fa tena fotoana iray hanandratantsika vavaka eo anatrehan'ny Tompo, dia mbola toy hivavaka sika, kanefa mialohan'izany dia hamaky ten'Andriamanitra sika, ten'Andriamanitra ho vakiantsika amin'izany dia ho hitantsika ato amin'ny Salamo
Salamo fa 5:100 ny andimy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy koa namakitsika azy. Fiderana Davida. Hanandratra anao aho ry Andriamanitro mpanjaka ho sy hankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Hankalaza anao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehova ka tokony hoderaina indrindra ary tsy takatsy ny saina ny falebiazana. Amen. Arak'izany tenin'Andriamanitra izany lehibe Jehova ka tokony hoderaina hozy izy ary ny tenin'Andriamanitra koa dia milaza hoe hanandratra anao ary Andriamanitro mpanjaka ho. Arak'izany tenin'Andriamanitra izany dia asandrata ao ny vavakatsika ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany mba tena okanao tena nandratra ny fiderana azy ianao anatin'ny vavaka ianao, okanao hanome voninahitra anazy ianao ka manasa anao hatrany mba tena hivavaka ianao amin'ny fona manontolo no hanandratanao vavaka eo anatrehan'ny Tompo. Dia mbola toy hivavaka ihany isika dia mbola misaotra anao izay ry Tompo Andriamanitra Imasinindrindro. Deraina isan-kalazaina ny anaranao masina fa tsara taminay tsirairay avy ianao. Mankasitraka sy midera ny anaranao masina izay eto izay Tompo dia miray fo saina izay fanahy eto anatrehanao tenanay manontolo dia miaraka izay Tompo miray saina eto anatrehanao mivavaka izay Tompo. Manandratra fiderana izay ato anatin'ny vavaka Tompo no hanandratanay ianao fa tsara ianao. Eto anatin'ny vavaka Tompo nisaoranay ianao fa mpanjaka ianao. Ato anatin'ny vavaka Tompo nankalazaina ny anaranao masina fa tena tsara indrindra ianao. Ianao ilay Tompo mpanjaka ary mpanjaka. Tsisy azo oharina amin'ny fahatsaranao Tompo ka ndreto izay tsirairay avy miray fo saina manatateraka izany vavaka izany izay Tompo. Manandratra ny feonay eto anatrehanao izay Tompo. Misaotra anao, mideranao, mankalaza ny anaranao masina izay Tompo Andriamanitra Imasinindrindro. Ndreto izay Tompo mangataka anao izay manana etaetam-panahy izay Tompo. Maniry izay mideranao, maniry izay ny hankalaza, maniry izay no mpanomponao, maniry izay Tompo ny hanao ny sitraponao. Koa mangataka eto anatrehanao izay Tompo mba hampiasainao izay tsirairay avy, mba hampiteneninao ny vavanay, hampiteneninao ny fosiny saina fanahinay, mba tena hijoro izay tsirairay avy Tompo, mba ho hiraka aho, hijoro izay tsirairay avy hanao ny sitraponao, hijoro izay tsirairay avy andeha araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana, andeha araka ny fatahorana anao amin'ny androm-piainanay tsirairay avy. Tompo angatahana ianao mba hiaraka aminay tsirairay avy n'aiza toerana misy anay, n'aiza misy anay amin'izao ora sy fotoana izao dia mangataka anao izay mba hamanga ny tsirairay avy ianao ary ampitoetra ny tsirairay avy ao anatin'ny finoana, ampitoetra ny tsirairay avy anatin'ny fanantenana, ampitoetra ny tsirairay avy anatin'ny fitiavana anao, ao anatin'ny fanajana anao tanteraka tsirairay avy ao anatin'izao fotoana izao. Miasa mahery ianao Tompo, miasa malalaka ianao amin'ny tsirairay avy, ampiasao amin'ny tsirairay avy indray Tompo, ny voninahitra ao, ny herinao, fahagagana, fitahiana, fanaminana avy aminao angatahanay mba hiasa mahery amin'ny tsirairay avy, mba handrosoa ny tsirairay avy ao anatin'ny fanontona, handrosoa ny tsirairay avy ao anatin'ny etaeta lalina amin'ny fitiavana anao sy amin'ny fanajana anao. Dia misaotra anao izay Tompo, dia raina isan-kalazaina ny anaranao masina, misy matoka Tompo fa tena miasa mahery amin'ny tsirairay avy ianao, dia voninahitra mandrakizay dia atolotra ianao amin'ny anara-mahinao Jesosy Kristy Tompo nanaovana isangatahana izany vavaka izany. Saotra Tompo, aleloia, amen. Efa hiditra ato anatin'ny fampahirezana isika kanefa mialohan'izany dia manasa anao mba hanaraka n'ity hira fiderana anankiray ity izay hoentintsika hiankofana eo an-tsen'Andriamanitra, entintsika hiderahana sy hanomezana voninahitra ny anaran'Andriamanitra ary entintsika mba tena hidiranao lala ifatohanao ao anatin'izany ten'Andriamanitra izany. Dia manasa anao mba hanaraka izany hatramin'ny farany ary manasa anao mba tena hidera hihira mihitsy ianao hamoakana ao anatin'ny fonao hiaraka hideran'Andriamanitsika dia aro finaritra ary Tompo. Come on.
tika fa tena niaraka nidera an'Andriamanitra tamiko ianao tao anatin'izay fiderana izay ary mino fa tena nahazo hery ianao hoentinao mifantoka ao anatin'izao tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fampahirezana fo izay hoentiko amintsika tsirairay avy indray amin'ity andro ity dia hiditra ao anatin'ny fampahirezana isika kanefa mialohan'izany dia hivavaka isika ao anatin'Andriamanitra ametsaka izany fampahirezana izany ao anatin'Andriamanitra mba ho tarihany fanahy masin'Andriamanitra indray isika mba fanahy masin'Andriamanitra ny ampiteny mivava amin'ny mpanokiny mba hisy ho raisitsika tsirairay avy indray amin'ity andro ity mba tsy ho zava-poana amintsika ny fanarahana an'izao fotoana izao na fanarahana an'izany fampahirezana izany fa mba handray zavatra avy amin'ny tompony indray isika tsirairay avy dia asan-drato taro vavaka isika raha eo dia mbola mankasitraka sy midera ny anarana masina izay amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy Tompo dia mbola apetraka fiainana indray Tompo izao fotoana izao indrindra Tompo tafiditra ato anatin'ny fotoana fampahirezana izay tsirairay avy dia aniteninao izany Tompo ndreto izay tsirairay avy fo amin'ny fo sy saina fanahy mangetaheta Tompo ny anatonanay tsirairay avy ianao amin'izao fotoana izao mangataka anao izay Tompo mba hitery aminay tsirairay avy indray ianao Tompo oka Tompo ny tsirairay avy any amin'ny tokantrano any mba ianao any hanokatra ny fo sy ny saina ny fanahin'izy ireo mba ho tena ho tanolonaka ny teninao Tompo mba handray zavatra avy amin'ny alalan'ny teniny indray ny tsirairay avy mba hatakatra ny hevi-daliny fonosy ny teniny indray ny tsirairay avy amin'ity andro ity oka Tompo mba tsy zava-poana ny tsirairay avy izao fampahirezana izao Tompo ka handalo fotsiny amin'ny sofiny fa mba ho tena ho raikitra ao anatin'ny fony manontolo ty fampahirezana izay hoentin'ny mpanomponao izay fampahirezana izay atondrainao ny mpanomponao indray amin'ity andro ity ary ny mpanomponao izay tondra ny teny eto kosa Tompo dia angatahaka ianao fanahy masonao mba hampiteny ny mpanomponao hanokatra ny vava ny mpanomponao hametraka ny teny ato anatin'ny mpanomponao indray ianao ka handahatra sy handamina izany teny izany ka mba hiampita soamantsara any amin'ny tsirairay avy izay miaino sy mandre izao teny izao dia ny devoly sy ny fanahy ratsy kosa dia didinay tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana izany teny izany dia voninahitra Tompo dia atolotrainao amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy Tompo nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany sotra Tompo amen dia ny tenin'Andriamanitra vakitsika ao anatin'izany fampahirezana izay dia ho hitantsika ato anatin'ny Estera toko faha-efatra dia vakitsika manomboka amin'ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo vakitsika izany amin'ny anara-mahery Jesosy fa Estera naniraka ny ataka indray hanao amin'ny Mordekay hoe ny mpanompon'ny mpanjaka rehetra sy ny olona isa tokony eran'ny fanjakany dia samy mahalala fa na iza makeo amin'ny mpanjaka ho eo an-kianjany anatiny na ny lehilahy na ny vehivavy nefa tsy natsoina dia misy lalàna iray ihany hahafaty azy afa-tsy izay hotondron'ny mpanjaka amin'ny tem-bolamena hahavelona azy ary izao anefa tsy mbola natsoiny hiditra ao amin'ny mpanjaka intsony 30 andro izay dia nolazaina tamin'ny Mordekay ny tenin'ny Estera ary Mordekay nampitondra valiny ho amin'ny Estera hoe aza manao anakapo fa ho afaka mihoatra noho ny jiosy rehetra ianao saingy ao an-tranon'ny mpanjaka fa raha rangina mihitsy ianao amin'izao andro izao dia hisy fanafahana sy famonjena hiseho avy amin'ny firenena hafa ho an'ny jiosy fa ianao sy ny mpianakavin-drainao kosa dia ringana ary iza ny mahalala fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no nanandratana anao ho amin'ny fanjakana dia nampitondra valiny ho any amin'ny Mordekay indray Estera ka nanao hoe mandehana ary vorio ny jiosy rehetra izay hita ho Sosana ary mifadihy hanina noho ny amo ka aza mihinana na misotro atelona na andro na alina ary izaho sy ny ankizivaviko hifady toy izany koa ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna azy koa raha tahiny maty aho dia maty dia lasa Mordekay ka nanao araka izay rehetra nandediny Estera azy amen amen eto ny tenin'Andriamanitra dia misy tantara moa zany eto tantaran'ny jiosy tamin'izany fotoana izany tantaran'ny jiosy dia nisy
tantaran'ny Mordecai sy Estera zany any amin'ny voalohany mitombotomboka ny Estera any mino ary manasa anao mba maka zany hatramin'ny voalohany fa misy moa zany fitiantsika le tenandriamanitra izay niraisintsika teo amin'ny 10 ka hatramin'ny 17 dia nisy fotoana moa zany nisy Iamama nanana hevi-dratsy tamin'ny Jiosy hoe andringana nanana hevitra zany izy hoe andringana ny Jiosy. Dia eto Mordecai sy Estera zany no fitaovana nampiasain'Andriamanitra hamonjy ny Jiosy. Dia teto i Mordecai zany le mbola nipetraka teo amin'ny lohan'ny vavahadin'ny mpanjaka foana izy mbola tsy nanana andraikitra zany mbola tsy nasandratsy ny mpanjaka izy teo fa mbola nisy zany mahafantatra sy naheno hoe nisy an'ity Iamana no nanana fikasana-dratsy andringana ny Jiosy. Dia teto zany izy dia naporisika ny Estera izy mba ho hiditra eo anatrihan'ny mpanjaka hoe mba hiteny amin'ny mpanjaka hoe araka an'le teny ato hoe hiteny amin'ny mpanjaka izy zany iseho eo anatrihan'ny mpanjaka. Dia raha nefa le izy mila zavatra hoe risika be zany le izy teo anatrihan'izay dia misalasala ihany zany Estera teto dia mbola mifaniditra mbola mifaneho hevitra ry zareo kanefa rehefa nanana fahasahiana Estera rehefa tafapetraka tao anatin'ny Estera le etaeta-po hoe tafalatsaka tao anatin'ny sainy zany le tenin'ny Mordecai hoe sao ianao manana anaka-po hoe mipetraka eo anatrihan'ny fanjakana eo anatrihan'ny mpanjaka ianao zany efa miadana efa tsisy mahory anao intsony dia hoe ho voavonjy ianao na hoe ho afa-maina amin'izao nefa ianao zany Jiosy. Dia izay zany tafalatsaka tao anatin'ny Estera zany izay tenin'ny Mordecai zay ary za tena mino zato isan-drato fa tena nisy fisainana lalina be ary nisy hevitra avy amin'Andriamanitra mihitsy no nahatonga ny Estera ho vadin'ny mpanjaka. Ka eto dia manentana antsika tsirairay avy amin'izao ora sy fotoana izao dia efa miantsaika eto amin'ity firenena izay misy antsika tsirairay avy ity amin'izao ora sy fotoana izao ny ady efa mandalo amin'ny zanak'olombelona ny fisejana maro isan-karazany. Koa eto dia manontany tena anao hoe raha ianao ve no sendra an'izany, raha ianao ve no mandalo an'izany dia mety ho sa ve ianao, manana fahavononana ve ianao hoe ohatra akaiky izany ny alaiko aminao hoe raha ny ankohonanao ohatra ny misy mampiorooro hoe atao an'izao io fa ho ataonay an'izao ho faty ny ankohonanao, ho faty ny fianakavianao, ho haringana ny fianakavianao, ho haringana ny firenenao dia ho sa ve ianao, dia hanana fahasahiana ve ianao tahaka ny Estera hoe tena ho sa fandana manaova fifadikanana mahafozy ianao ny zavatra rehetra. Eto dia tena naharesy lahatra tokoa ry havana, naharesy lahatra ana ny teopon'ny Estera teto satria tena vonona izy ary nanana fahasahiana izy neny na dia tena hoe sarotra ary ny zavatra hoe ho lalovany dia tena nanana fahasahiana ary tena niditra izy tao anatin'ny zavatra tena hoe goavana lehibe dia ny fifadikanana izany. Io fifadikanana io dia tena zavatra tsara io anatrihan'Andriamanitra ary ny olona mahavita izany fifadikanana izany dia tena fifaliana lehibe any an-danitra any ary tena maneho fahagagana, maneho ny zava-dehibe amin'ny olona tsirairay avy izay mahafoy mandany tenany indrindra ao anatin'izany fifadikanana izany satria rehefa miditra ao anatin'ny fifadikanana ianao dia tena mifantoka ianao anatrihan'Andriamanitra. Indrindra moa tsika izao ao anatin'izao volan'ny fifatohana izao dia manasa anao mba tena
ahery ianao mba tena hiditra ao anatin'izany fifadikanina zany ianao mba afoy ianao eny mba manentana anao zany mba hoe tsy isan'andro ianao de hihinan-kanina foana ny ataonao raha kristianina ianao de mba manentana anao mba tena afoy ianao na de tapakandro na de indray andro ary na de 2 jours na de 3 jours zay vitanao ianatrehan'ny tompo fa ny etaponao le anao an'le izy mihitsy no sitraka-Andriamanitra fa za mino fa tena izy vali lehibe ary izy tena vokany lehibe fiantraikany lehibe am'izay problème mandalo amintsika am'izay ady mety lalovantsika. Inona ny ady mety lalovanao am'izao fotoana izao? Inona ny olana mety sedrainao? Inona ny zavatra mandalo amin'ny fiainanao? Tsy manana asa ve ianao? Tsy manana antom-pivelomana ve ianao? Tsy manana fiainana ve ianao? Misy problème ve ianao anatin'ny tokantrano? Mandalo ady fikorotanana ve ianao? Eto ny tompo de manasa anao izy, mitarika anao manentana anao mba tena hiditra anaraka an'ity zavatra nataony Estery ty ianao fa tena hivoaka mpandresy ianao. Teto dia raha mamaky an'ity teny ty sy manaraka an'ity teny ty hatramin'ny farany ianao de ho hitanao fa tena mivoaka tamin'ny fandresena Mordecai sy Estery. I Estery moa zany efa lasa vadin'ny mpanjaka ary tena mbola nahazo fity teo anatrehan'ny mpanjaka izy ary Mordecai kosa dia nasandratry ny mpanjaka izy lasa nahazo toerana lehibe tao anatin'ny fanjakana. Dia eto dia manentana anao hatrany na de mbola misy zavatra na de mbola tsy misy zavatra mitsanga raha eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fianakavianao, eo amin'ny mombanao dia manasa anao amin'ny foko manontolo ny tenenako fa tena okinao mba tena anana etaetan'izany fifadikanina izany ianao fa tena hisy zava-mahagaga tsy takatry ny sainao ataon'ny tompo aminao ary za mino fa ho ambadiky izany fifadikanina ho ataonao izany dia tena hisy valim-bavaka lehibe ho asandratsy ny tompo, ho apetraky ny tompo amintsika tsirairay avy dia manentana anao ary mba ho tena azoto ianao, ahery ianao ao anatin'izany ary manasa anao koa mba hitarika ireo namanao ianao mba ho tena ho ao anatiny mba tena ho maro ny olona anatiny ny tompo ka hiditra ao anatin'izany fifadikanina izany. Zay ny fampahirezana ataoko amintsika tsirairay avy dia misy matoky fa misy zavatra miraisintsika tao anatin'izany dia misaotra an'Andriamanitra isika ao anatin'izay fampahirezana izay araka hivavaka isika ao anatin'izany. Tompo misaotra anao izay nibera sy mankalaza ny anaranao masina izay tompony amin'izay fampahirezana foy izay. Misy matoky tompo fa misy zavatra miraisin'ny tsirairay avy tao anatin'izany ary mino fa ny fanahy masinao dia efa nampianatra ny tsirairay avy ary efa nampahalala ny tsirairay avy tao anatin'izany teny izany dia ingany tompo mba ho velona anatin'ny tsirairay avy izany ary mba ho tena ho tanterahan'ny tsirairay avy mba hanatanteraka ny sitraponao dia ao anatin'ny fifadikanina izany. Dia misaotra indrindra tompo iraina isy ankalazaina eny anaranao masina fa tsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Aleloia, amen. Rehefa avy nanaraka izay fampahirezana izay mino fa tena nakasika antsika tsirairay avy izany fampahirezana izay dia mbola hiaraka hideran'Andriamanitra tsika anaraka fiderana anankiray tsika fiderana izay hoe tsika mifaly ao anatrehan'ny tompo tao anatin'izay fampahirezana izay dia ianao tena etaetana mihitsy ny fonao hiaraka hideran'Andriamanitra hiaraka hiravoravo hiaraka hifaly sy handihy eo anatrehan'ny tompontsika dia arao finaritra ary tompo. Zay rehetra ato anaty Jesosy zay momba rehetra Jesosy dia raty fanaranao. Amen. Funina e changue, dança que leite.
lazaina ny anarana ambonin'izao rehetra izao oreniny tany aman-danitra jesosy tompolanitra efa vitany zavatra rehetra nizaniza afaka manantsina an'andriamanitra daholo mendrika fiderana jesosy rolavitra talo lasakaikavoko jesosy no famelana izy no fazava efa nasandratra izy 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 nasandratra izy efa nasandratra izy efa nasandratra izy efa nasandratra izy efa nasandratra izy
fotoanantsika ary misy matoka fa tena niaraka tamiko teto foana tsika tsirairay avy tao anatin'izao fotoan'izao dia mbola manasa anao hatrany mba tena haharitra hatramin'ny farany ianao ao anatin'izao fotoan'izao. Mbola hiaraka hivavaka tsika, hanandratra vavaka tsika, hivavaka ho an'ny tsirairay avy tsika izay mbola hamonjy ny asa aman-jara amin'izao fotoan'izao hoentintsika mambavaka eo anatrehan'ny Tompo izany dia mbola mivavaka ho asandratsika manaraka ihany koa hivavaka tsika ho an'ny tsirairay avy izay ho antsika tsirairay avy izay hiatrika ny fatoriana amin'izao alina izao mba tena ho tahian'Andriamanitra ho arovan'Andriamanitra ary mivavaka farany asandratsika dia araka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fataterahany fotoana dia asandrata mivavakantsika hiaraka hivavakantsika eo anatrehan'ny Tompo. Ry Andriamanitra rainay masina tsara indrindra dia misaotra anao amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy Tompo izay raha mbola omena izao fotoan'izao indray ahafahanay miomboa mampanahy mivavaka ho an'ny tsirairay avy ho an'ireo rahalasa ranabavinay tsirairay avy mpiray tampo fianakaviana Tompo izay hamonjy ny asa aman-jara ao anatin'izao alina izao Tompo dia apetraka feno eo anatrehanao Tompo ny mahakasika ny tsirairay avy izay hamonjy izany asa aman-jara izany. Tompo ianao no mahalala, ianao no mahafantatra ny avoakany rehefa avy eo koa izany Tompo ny angatahanay fiarovana avy aminao Tompo mba ho tahianao sy ho ambinao ho arovanao anie ny tsirairay avy ao anatin'izany asa aman-jara azy ataon'izany Tompo mba tsy hisy asan'ny devoly na asan'ny fanahy ratsy hakasika ny tsirairay avy Tompo fa aoka mba ny fitahiana, fanambinana, fiarovana magaga avy aminao ny tsirairay avy Tompo ahita fity eo anatrehanao, ahita fity eo anatrehan'ny olona maro tsirairay avy anie Tompo ny tsirairay avy eo anatin'izao alina mangina izao Tompo ka havita sy hatateraka ny asa aman-jarany. Oka Tompo ianao hanome hery, hanome tanjaka ary hanome tolo-tsaina, fahalalana, fahendrena ho an'ny tsirairay avy izay hanatanteraka izany asa izany ianao Tompo mba hahafahan'izy ireo havita soamatsara ny asa aman-jara izay ataony. Eto kosa Tompo dia mivavaka ho anay tsirairay avy izay hiatrika ny ity alina ity Tompo hatory izay Tompo ary mangataka eto anatrehanao izay mba ianao hanome anay ilay toromaso mamy avy aminao Tompo mba hoentinay miatrika izao alina mangina izao Tompo mba ho tena ho lavitra anay anie izany hanonofo ratsy, ho lavitra anay anie izany tebiteby, ho lavitra anay anie izany orooro izany Tompo fa mba ho tena hatory amin'ny filaminana tanteraka izay tsirairay avy andry fahalemana tanteraka anie Tompo manodidina ny firenena izay rehetrarehetra Tompo dia apetraka feno eo anatrehanao Tompo mba ianao hitasy hiaro ny tsirairay avy hanome fitsaharana, fiadanana, fiarovana magaga ho an'ny tsirairay avy, hanome vizion vaovao ho an'ny tsirairay avy indray ianao Tompo ao anatin'izao alina mangina izao. Ny devoly sy ny fanahy ratsy kosa didinay sy tapahanay amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy Tompo tsy hanjaka, tsy hambininy, tsy hanankely, tsy hanam-pahefana amin'ny tsirairay avy. Mangataka izay Tompo ny anjely masonao mba hitoby manodidina ny toerana sy ny tokantranon'ny tsirairay avy ao anatin'izao alina mangina izao dia misaotra anao izay Tompo dia iraina sy ankalazaina eny anaranomasina. Eto izay Tompo dia misaotra anao sahady midera sy mankalaza ny anaranomasina izay ny amin'ny fatateran'izao fotoan'izao mankasitraka sy midera ny anaranomasina izay Tompo fa tena tsapanay fa ny asa mahery, ny asa mahagaga taminay tsirairay avy ianao Tompo, tsapanay tokoa Tompo tamin'ny asa taminay ary niaraka taminay tamin'ny fomba mahagaga sy takatsy ny saina ianao tamin'ity fotoananay androany ity. Misy matoky izay Tompo fa tena tsy very maina ao anatin'ny tsirairay avy izao fotoan'izao Tompo fa nisy zava-dehibe niraisiny tamin'ity fotoana ity tao anatin'izao live izao Tompo ary misy matoky fa tena fifaliana ho an'ny tsirairay avy izay nandray izao fotoan'izao izay nanaraka izao fotoan'izao Tompo no azony tsirairay avy dia feno fifaliana, feno fiadanana ny tsirairay avy ary feno indray ny fitomboana ara-panahy avy aminao dia misaotra anao izay dia iraina sy ankalazaina eny anaranomasina fa tsara taminay tsirairay avy ianao, mankasitraka anao indrindra izay Tompo fa tsara tamin'ny tsirairay avy, tsara tamin'ny mpanomponao ianao, tsara tamin'ny tsirairay avy izay manaraka izao live izao ianao Tompo ary eto izay dia midera sy mankalaza ny anaranomasina fa tsara ianao ry Andriamanitra tomponay, ry tompony, tompo-mpanjaka, ny mpanjaka tsisy azo oharina amin'ny fahatsaranao. Eto izay Tompo dia te-hanome voninahitra ny anaranomasina amin'ny zava-dehibe tsy takatsy ny saina izay fomena ho anay tsirairay avy. Voninahitra Tompo, tera ny laza ny saotra dia tolo-tsay ho anao irery andro. Aleloia, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Misy matoky fa mbola tena ao tsara tsika tsirairay avy
Ary eto koa dia faly manonona ny tsojano avy amin'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompony anaraka antsika tsirairay avy ary ny tokantrano izay nandray izao live izao ho tahian'Andriamanitra sy ho ambin'Andriamanitra ary ho arovan'Andriamanitra amin'ny fiadanany tanteraka, ny fahasoavany sy ny famindram-po, ny fitiavany lehibe hitoetra amintsika tsirairay avy ho tahian'Andriamanitra ny nao sy ny ankohonanao, ny fianakavianao, ireo tapaka sy namana, ny mpianakavinao dia ho tahian'Andriamanitra, ho arovan'Andriamanitra ary omeny fahasoavany lehibe. Ary eto dia manonona ny tenim-pitahiana ho amintsika tsirairay avy dia manasa anao ihany koa mba hiaraka hiteny amiko ao anatin'izany tenim-pitahiana izany izay hitantsika ao anatin'ny Salamo 7:20 dia ny andininy fahiny izay mivaky toy izao amin'ny anara-maherin' Jesosy manao hoe eny tokoa fahasoavana sy famirapoany anaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia hitoetra ho atran'i Jehova andro lava isika. Ataovy amin'ny lohanao ny tananao eny tokoa fahasoavana sy famirapoany anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ho atran'i Jehova andro lava. Amen. Dia samy ho tahian'Andriamanitra daholo tsika tsirairay avy tompoko. Amen.